Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:4. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:4. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:4. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray lasana vamalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tenako miona aminao eto androany dia manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto miaraka aminay ato anatin'ity fandarana vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka Izaho ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia fiadanany tompo eo amintsika tsirairay avy ary raha tonga eto ianao androany dia raisy hoe fahasoavanao anao ry havana zao ahafahanao mbola mihaino tonga afaka hihaino tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana androany izao. Alleluia. Sy ny olona rehetra amin'ny mare tenin'Andriamanitra amin'izao oro izao, nefa misy olona any mangetahetan'izany. Androany ny tenany hoe raisy ho fahasoavanao anao ary angalao tsirony izany tenin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny fotoana tsy hainao ny olona an'izany tsoa fa ianao kosa raha mbola hihaino indray ianao androany dia ho voky foana ianao dia ho velona foana ianao dia ho sambatra foana ianao dia ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra. Ka dia averiko ny teniko tsy kisendrasendraka olona tongavana rehetra raha androany no voatonga eto. Maharetatra amin'ny farany fahadin'ilay sasany rahantsika eto antanaiky fahadin'ilay sasany tena nova ny fiainanao na ny fiainam-panahinao na ny fiainana ara-nofinao ka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra tonga soa daholo. Tonga soa ihany koa izay efa paketo dia me manambotsoa ny hiditra voalohany teto androany. Raha mba me manambotsoa eto France moa izy dia menatsodrano ianao ho an'izay tafiditra voalohany dia menatsodrano ka miara-menatsodrano amin'ny raha mba me manambotsoa androany nareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary Madagasikara ary any Oman. Ka dia tahiny tompo
tia tsodrano androany Isaia 7:30 sy 5:20 aminaran'Jesosy mara hoe izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy izay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana kely na manifikifika ny tanana mba tsy handray kolikoly, izay manesy tadiny mba tsy handrenesany ny amin'ny fandatsahany-dra sady manakipy ny masony mba tsy hitany ratsy. Izy nononao amin'ny avo ny fitoerana avony dia ny fiarovana amin'ny arabato izay hohaniny dia omena azy ary ny rano sotrony tsy vodiso. Haleloia. Manaova amin'ny marina tenena zava-mahitsy raha nabavy manambotsoa fa ny zavatra hohaninao omenanao ary tsy mba ho diso rano sotrony ianao ny dikan'izany ho velomin'Andriamanitra ianao ho raisin'Andriamanitra tanana ny famelomana anao raha ohatra ka mandeha amin'ny fahamarinana isika. Tany tompo eme manambotsoa raisy zany tsodrano zany fa natolotra ho an'izay niditra voalohany dia anao niditra voalohany dia raisy am-pinoana fa natao ho anao mihitsy zany. Manakaraka ny eme manambotsoa eto France, Marie Hortensine Koweït, tonga soa Erika Rak France, Rolianisha Allemagne, Sandola Koweït, Artisanat de Madagascar France, Erika Rak efa teneniko teo, Antra Corinne France, Angèle Pagès France, Tahiny Tompo tonga soa Kadaka Malala France, Lantelina Botinavao Liban, tonga soa Kotanila Belgique, Tojo Allemagne, Soameva France, Zamina Camarade de Jesosy France, Kota Leonie Koweït, tonga soa ihany koa Marijoa États-Unis, Itody Ramonsoa France, Sasany Apôstôly Madagascar, Behetra Sava Koweït, Rantalema Richarline Madagascar, Tina Seri Coco Chine, Mampionina France, fanomezana Juliana, aiza moa misy amin'ny fanomezana Juliana azafady fa efa eto ihany efa paketo ihany fa sedra tsy tadidy fotsiny izy aiza moa misy amin'ny fanomezana Juliana azafady Zinara Randrenasolo Chine, Razana Monika Koweït, Jesosy Noeliko Koweït, Ajanenan'Andriamanina France, Tahiny Tompo Zokiaja, Angelina Diamant Chine, Beth Sava Koweït, Marina Tiana Canada, Yama Koweït, tonga soa Jesosy Mpandresy Madagascar, Ingurina Rodriguez Arabie Saoudite, tsy sisona eme manambotsoa Mbody Gilda Koweït, Felina Rakoto France, Ekerandrenasolo Madagascar, Eliana Miarniena France, Beorselina France, Bartel Laurelie Madagascar, fanomezana Juliana, efa tonga any Madagascar moa fanomezana Juliana, tonga soa ianao dia tahiny Jesosy, haleloia, falibendreza zay mahitanao eto dia tonga afasoa hatrany. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra, mialoha zany rehetra ndao tsika hivavaka, ndao tsika metraka ny fotoana eo am-pitan'Andriamanitra ka androany raha nabavitsika Lina eto France, Artisanat de Madagascar, izy nizorotsika anatin'ny vavaka fanomboana metraka ny fotoana eo am-pitan'Andriamanitra. Tahiny tompo aloha Ranoroso Olga dia Jonathan Ranoroso Olga Koweït, Jonathan Allemagne, Azanaso Sylvie Koweït, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra ndao ary hivavaka ametraka ny fotoana am-pitan'Andriamanitra. Tahiny tompo raha nabavy Lina, anao ny fitenenana. Fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao so amintsika menakavy izay tonga eto indray miaraka manaraka izao vavaka fiambenana mamintsika izao dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Reny Masina Ramanay indrindra raha ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay tsirairay avy reto tompon-tsara indrindra fa mbola ataonao tafavory eto amin'izao fotoana mamy izao indray. Misaotra anao izay tsirairay avy fa rehefa hanarovanao tamin'ny loza sy ny rofo rehetra ny tontolo andronay dia tafaona soa matsara tao amin'izao fotoana na fotoana eo anantsika eto indray izao Jesosy. Tonga eto izay ihany teninao satria mangeta eto izany izay tompo tsy ampy raha tsy eo ianao, mila anao izay ary izany no angatany aminao hoe manatrea anay eto. Ny rahanao tena andrakotra anay tsiraray avy, amindra fo, amela heloka anay tsiraray avy eto ianao Jesosy satria olombelona ihany izay tsy tanteraka azy tsy lavorary. Ny rahanao ihany koa dia andrakotra ny fitaovana rehetrarehetra ampiasaina eto any ka tsy hanana ny devolirika na anjara eto fa tena hoe ho fenonao tanteraka Jesosy. Ny fanainao masina no angatahanay ho fanilo eto Jesosy, tena andrakotra anay hamoto anay tsiraray avy ka ninona afatra izay ampitainao eto dia
ho tanolonaka ny fonay handray izany tokoa, tena ho latsapaka anatin'ny fiainanay tokoa izany, dia ho ampiarinay tokoa. Fa tsy ho mpianim-panadina izay fa tena mpianim-panatanteraka tokoa. Dia mino izany izay Jesosy, dia matoky izany izay dia manatrehana eto aho, dia amin'ny anaranao mahavonjy Jesosy no angatahana feno anaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra an'Zoklina antsika tanatin'izay vavaka fanomboana izay noentiny teto izay. Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany Zoklina, dia mahereza hatrany hatrany ianareo mianakavy kely ao. Halleluia. Izy koa mbola sy nalabaiko aloha andefa ila retsika rehefa avy ao dia aorianan'izay izay no raha misy zava-mahafinaritra azonao zareo zaraina androany inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Halleluia. Dia ambarao eo atao fentino amin'ny fehezanteny 2 na 3 na 4 rabe indrindra, dia afahantsika mamaky an'izany ho fijoroantsika vavolombelona nomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Raha zanasolosologavana rahabaiko teo itody Raonso France mangataka vavaka fa miverina tsy salama, fa nefa efa salama dia verina vavaka dia miverina salama, dia rehefa salama dia miverina vavaka foana dia salama foana. Fa raha afaka miditra mipekely ianao rehefa malalaka dia miresaka tsika menadaha hitondranam-bavaka anao raha nabavy fanomezana Juliana, fa raha sitrana avy ianao taloko ao moa tsy sitrana izao. Alleluia. Mahereza Ando Andry France tonga soa, Kodaniela Belgique, Tsiramboramiel France, Kadakamalala France tonga soa daholo, Marie Angela Oman, izy ihany koa Asany Apôstôly Madagasikara, Faberazana Kandapaka hoe tonga soa, Agnies Mbolatina Sandrias androany avy nitan'izany anarana zany dia ara-paina manokana koa ianao mino efa nisy Jador ifanankiteny zao Jador milatsaka vao miteny ianao hoe fiadanan'i Jesosy midika an'ireny Jador be dia be ireny dia satria nilazana hoe tena mandray anao ampifaliany izay misaotra ny Marijo, Yama, Neny Charline amin'ny fandraisana ny vahiny. Tahiany Jesosy izy koa mbola tsy nalabaiko teo izay daholo. Alleluia. Ndao atsika aloha hiaino hira, dia rehefa hiaino hira tsika dia ao anatin'ny tehirizareo afaka mandefa fitsona vavolombelona izay hovakitsika alohany ny voantsika amin'ny toriteny androany raha nabavitsika kadaka nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany, dia Zoky Marijo nitondrantsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Tahiany tompo daholo atsika rehetra miheno finaritra daholo ihany andaontsika hiteny amin'i Jesosy anaraka anao tsy aditra. Halleluia. Anaraka anao tsy aditra zay teny an'izany daholo tsika androany amin'i Jesosy Jesosy anaraka anao tsy aditra. Miheno finaritra daholo ihany. Anaraka anao tsy aditra Bafitiavana tsy mety ritra efa natolotra Zany masoko mipitrapitra mitondra mitalao Asa fena irery sao mitady movery isan'andro mba omezay anjara masoandro Jesosy alo fiary mba ho tafarina efa miezaka foanisan'andro fa ilazany marina malahelo ny foatranany no marary tsipany ratsiko metranao tonga hery vaovao manadandoko afirery Jesosy tompo ame voko zananana fanatenana
Tefimuna hitirabuani kanana Arinado semulai ana kusinisa Nufituva bishura banyamarabisha Uretubu amaraka moti haditawu Bavitava na timetirita Lwefana kulutawu Sandi masu kumipita pita Mikundo mikalabu Asafina hiveri Saumitaji kuveri Isanandumba upesha yanzara masundu Kalifuku semanana fana tenana Tefinuna hitira kueni kanana Arinyadu semulai aina kusinisa Nufituva bishura banyamarabisha Itesusu aluvya wimba utafarina Befamesa kafonisha nande Mahila zamimana Bala yenu nifuata mati Tumarari chipati Nasi tugetenawo Litunda heri vauvawu Wanakamutu Avile mitiso sikupu Halleluja. Izy avy nanaraka an' Jesosy tsy aditra. Mahafinaritra ilay tononkira. Mahafinaritra be ilay tononkira. Hira efa ela koa zany izy zany a. Isaorana an'Andriamanitra. Hiditra amin'ny Halleluja. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika fa mialohan'izay aloha andalora misy fahasoavan'Andriamanitra niraisinareo ka nisoratanareo ao dia andao vakitsika aloha zany ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Hoy izy ela hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa vita soamatsara ny journée sady vita ny takariva mahafinaritra zany a. Halleluja. Tahiny tompoko lavolitina sy fantaindraraniana samy eto France. Izy koa manana zavatra azo zarainao a. Vao manoratra commentaire izy ranabavy manana hitsona vavolombelona mantsy ranabavy Bartel io. Raha soa endasantsika raha mahavita manoratra izy fa raha tsy mahavita dia fa nahazo alalana ko alefako aminareo ny copie-coller ny zavatra hitsona vavolombelona no vakitsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ary hanalantsika baraka ny devony. Halleluja. Mila miala kely hono ianao dia miverina. Halleluja. Mahafinaritra naraka an' Jesosy tsy aditra daholo tsika. Halleluja. Ankasitraka anareo ny linona tamin'ny fankasitrahana. Aingo nirina Andrinasolo France tonga soa Marie Angela Omanina natsiarovany voyage tamatavy tanao no meno an'ilay hira. Halleluja zany a. Tahiny Jesosy Minisy Matoky ranabavy Fleur io a tonga soa Fleur a. Dia nanao kala evangelika ho mampionina tamin'izany. Halleluja. Andria anjafy ny asina tahiny Jesosy. Tsy namaky izay anaran'ny asina izay a.
tonga solay asina mankasitraka anareo fa mamy be nira. Alleloia, tahian Jesosy. Fianakavian'Andria mananjara France, ajantsika patitry France. Alleloia. Voninahitra an'Andriamanitra izy koa Daniela fa sendra ampanina ny fiara ny papany Sana 20 minitra miala ny trano, dia rehefa nangataka vavaka za tamin'ny mpiara-mivavaka afaka 20 minitra velona soma tsara le izy. Alleloia, amen. Voninahitra n'Andriamanitra fa dia velona zany ny tomobila, mahafinaritra be zany. Voninahitra n'Andriamanitra zany androany tena faly be izy $100 satria araka ny toriteny alina iny za tsy afaka hiteny amin'ny patron, zahay mivoaka foana dia mahatsapa reraka 1h-2h androany aloha fa tsy hoentin'ny patron na mivoaka, vita tsara ny asa sady lamina tsara ny journée. Makasitraka ranabavy $100 ny fijona vavolombelona. Marina ty anahy Canada tonga soa, makasitraka ary betabeta re ty le hira mahafinaritra. Tahian Jesosy. Terena Jesosy fa vita soma tsara ny journée izy someva. Voninahitra n'Andriamanitra fa sitrana soma tsara ny reny koa ozy izy ranabavy Bartel. Halleloia, mahafinaritra be zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa narary be mamany tamin'ny sabata iny, ary rehefa narary be mamany dia nanaovantsika nanaovana vavaka manokana, nisy vavaka manokana ho an'ny marary moa teto tamin'ny sabata, ka i ranabavy fanomezana Juliana raha afaka miditra zoom ianao amin'ny sabata dia asitsika vavaka manokana ho an'ny marary indray satria tena ilaina le vavaka fa maromaro mihitsy no narary mafy tao zao ny dadan'ny Lovely fanjoro vavolombelona. Sitrana soma tsara ho an'Andriamanitra voninahitra. Maman'ny ranabavy Bartel narary mafy tao hovakiana aminareo avao fijona vavolombelona. Alleloia. Ansoatran'i Jesosy voakasika be tamin'ny takariva mahafinaritra sady afaka mipetraka tsara ny haino hatramin'ny farany ozy izy zokiama. Alleloia. Alleloia ozy izy linafa vita soma tsara ny tontolo androko. Ansoatran'i Jesosy malala voninahitra ho azy rerianiko fa dia niakatra indray ny karamako. Alleloia. Impiry miakatra zany karamanareo zany raha ranabavy linafa tena tahin'ny tompo. Faly fanomen'Andriamanitra tombonandro indray aniversera ny ranabavy itony androany. Hoe mpanazo tombonandro ka. Alleloia. Dia Jesosy mampakita tamin'ny zanaka Canada koa izao faly be dia misaotran'i Jesosy ny tantana ny diako. Alleloia. Mahafinaritra zany fianakaviana mifankahitana tany lavitra any. Voninahitra n'Andriamanitra avy be mihitsy ny orana natao an-trano aka-mpianatra, dia ny vavaka mba tsy ho avy be ny orana amin'ny fivoahan'ny mpianatra dia tena maina tanteraka voivoaka ny mpianatra. Alleloia, mahafinaritra be zany. Alleloia, mahafinaritra be daholo fijona vavolombelona ataonareo. Tahiany tompontsika indray pastera mety voatsabo ihany kasikely, mety ahita olona hitsabo azy any ivelan'izay. Alleloia, amen. Tsy maintsy voatsabo io ka, tsy maintsy sitrana io. Alleloia. Dia nambavaka zany rahalany asina. Alleloia. Dia reny Jesosy fa tsara hatrany ny fahasalaman'ny dada vavao ary efa mahalany sakafo be olo, vavao efa mahalany sakafo be olo izy androany. Alleloia. Dia raina Jesosy misaotra amin'ny fijona vavolombelona. Alleloia be daholo zany. Halleloia. Angera raha vakiko aminao ny nakasika be anahy mihitsy ny fijona vavolombelona ny ranabavy Bartel androany. Dia mba tiako hozaraina aminareo le izy tiako vakiana aminareo ny mesaziny efa nahazoko alalina tamin'ny ankeo moa zany. Tia nakasika mihitsy ilay zao ny fijona vavolombelona ny ranabavy Bartel. Tamin'ny sabata narary be mihitsy ny mamany. Tokony evacuena any Antananarivo. Reraka be ao amin'ny fony, misy rano anatin'ny fony zany. Dia rehefa tokony evacuena any Antananarivo amin'izay izy dia nanomboka eto amin'izay ny tantara.
misaotra ny Jesosy fa tena nanao ny heriny izy tamin'ny fahasalaman'ny mamako, dia misaotra ny mpitondram-bavaka. Dia nandeha moa zay ozy izy a, dia hoe hoentina any an-tanà izy, fa hitanay fa tsy zaka ny voyage lava be amin'ny lalana, dia mivily tao Fianaratsoa zay, miavany Manakara zany a, dia mivily tao Fianaratsoa, nanatona spesialista tao, ary dia ndraisiny ilay dokotera satria moa sabata tamin'iny a, ary andro tsy nesan'ilay spesialista ka dia nasiany sérum misy fanafody zay ihany nataony garde veine teo. Fa rehefa tamin'ilay indritra dia nataony ekôsy sy ny radio, dia gagabe izy fa tsy nisy nininona hita ndray. Jerena nefa ozy izy a, ny radio avy aty dia voalaza fa misy rano ary efa mideborde amin'ny fony ny rano, ny tongony efa mivoto daholo. Zao anefa tsy sepotra tsony, efa misakafo tsara, efa mahafony tenany. Aleloia, mazava tsara raha miresaka tsy mahay fanaitenana amin'ny vatany tsony. Dia ren'Andriamanitra fa avy amin'ny famonjena mankasitraka indrindra amin'ny mpitondram-bavaka. Niandry valiny analizy zay dia hotany Manakara, tsy niditra hôpitaly akory izy, verina amin'ny fisaorana. Haleloia, tetitetinareo marary mafy. Niala avy any Manakara zany mivoaka ny radio a, vita ny écho, misy rano ny fony ary efa mideborde, efa mivoto ny tongony. Mivily tao Manakara, ao aminatiny izy mivily ao Manakara io a, nisy an'ilay fitondranam-bavaka zay nataontsika tamin'ny sabata maraina, fitondram-bavaka ho an'ny tsisa lamba. Dia izy iny no dia efa tolotsaina hoe vilia ao Manakara fa aza makany Antananarivo zany. Efa mivily tao Manakara, dia tsy tao ilay spesialista dia nasiana sérum miampy fanafody fotsiny ohatry ny hoe garde veine zany hoe tsy natao hanasitrana iny. Zay ilay izy a, fa natao ohatry hitazomanaina fotsiny. Tonga ny lasinainy, ilay sérum nataony ary ve nahafaka an'ilay izy. Nataon'i Jesosy nakaina teo izy a, nafahan'Andriamanitra ny asa. Dia misy kely nanasitran'i Jesosy an'ilay mpanompo ilay kapiteny. Tato anaty zomontsika ny tondram-bavaka tany ambadika tany, nisy fiasan'Andriamanitra, nataony écho, nataony ny analizy rehetrarehetra. Tsy tao tsony ilay rano, lasa izy ary ilay rano. Efa lasa an'ilay fanasitranana, efa lasa an'ilay fanampanasitrana, dia tsy niditra hôpitaly, dia nivoaka, dia salama tsara. Nefa somary nampatahotra ihany zany tamin'ny maha-olombelona, nampatahotra ihany zany tahany zany tamin'ny nandefa sary tamiko misy, fa nampatahotra ihany zany tahany zany a, tamin'ny sabotsy maraina iny. Fa mivavaka manompa zavatra, ary mihaino ny mivavaka ataontsika Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra ny ranabavy Bartelina satria zava-dehibe mahatsiravana ny fahafalenareo mizarana ireny. Misy ke olona any ambadika any a, entina mivavaka, dia tsy hita tsony, tsy miteny inona ny tohany, tsy fantatra tsony inona ny nefarany, fa nareo ilay mijery vavolombelona sady mba mampahiry ny mpitondram-bavaka no isehon'ny voninahitran'Andriamanitra. Dia mizary fanasitranana ho azy tanteraka, dadany Lovely sitrana tanteraka, izay nareo rehetra narary entina mivavaka tamin'ny sabata teo maromaro ihany a, dia ho sitrana tanteraka, tsy hiverina tsony ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia, misaotra anareo. Nakasika be manitsy ny fizinana rakoraka mihitsy tany am-piasana na ino an'iny. Haleloia. Voninahitro n'Andriamanitra iray ihany a, fa izy irery ihany natanteraka izany. Haleloia, marina izany. Fa n'Andriamanitra mihitsy ny voninahitra ka tsy mahazo maka amin'izany tsika na kely ary. Niza mitondram-bavaka taona izy tsy azo maka amin'izany tsika na kely fa veritsika ho an'i Jesosy izany. Naitoko fitifirija, tahian'i Jesosy, izay daholo ngamany. Sabata fanasitranana sy fanafahana sy fitsaharana, fahafinaretana, fihinanana, fikasiana, zany rehetra zany a. Hitantsika amin'ny sabata zao. Veriselina tonga tahin'ny tompo eny an-dalana eny a, mandeha voyage moa zareo amin'izao alina izao. Tonga avasoana reo telo mianaka kely a, tahin'i Jesosy ny dia. Iza koa? Ya, makasitraka tahin'ny tompo ary tsika rehetrarehetra. Zay ro ela hiditra amin'ny toriteny amin'izay tsika zao. Hiditra amin'ny toriteny tsika, dia maka toerana tsara ary a, dia mihaino toriteny tsika, avy eo tsika vita ny toriteny ranam-bavokadaka, dia miverina eto ny tena koa mamelabelatra ny toriteny. Menofinaritra daholo a. Ny tontolo andro koa sy tojo a, faly be fa nandray karama. Haleloia, aloha bakina aloha. Faly be fa nandray karama, dia niakatra fa tsy toy ny mahazatra. Tena miakatra daholo ny karama. Haleloia, tahin'ny tompo nareo, mahafinaritra zany. Dao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika,
dia aorina ny ten'Andriamanitra eto an-dranam-bavy kataka dia verina eto ny tena ka mamela belatra ny ten'Andriamanitra. Tahian Jesosy daholo ary. Tahian Jesosy pastera dia tahian Jesosy daholo tsika rehetra dia faly indray za ry hava malala hitondra ny toriteny amintsika amin'ity hariva ity ry havana dia ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko ntsika ry havana dia ho hitantsika ao amin'ny Matio 7:20 Matio 7:20 rehefa hitantsika izany ry havana dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny soramandry eo ambony iny lazan'i Jesosy ny faratsiny mpanorandalàna sy ny fariseo. Fa izay manaja tena no ahetsy ary izay manetsy tena no asandratra. Vakitsika indray mandeha fa izay manaja tena no ahetsy ary izay manetsy tena no asandratra. Amen. Izany tenin'Andriamanitra fohy kely izany indray ry havana malala no entiko fampizarana amintsika ry havana. Dia eto moa ny tenin'Andriamanitra izay ho resantsika ry havana dia ny fanetsetena. Eny ry havana tena hoe matetika entsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany fanetsetena. Dia entsika ry havana dia hijery izany hoe inona tokoa moa izany hoe fanetsetena izany ry hava malala. Dia inona no tokony ataontsika amin'izany fiainantsika izany fanetsetena izany ry havana. Dia indrindra ry havana dia eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izay manetsy tena no asandratra. Izany hoe ny olona manetsy tena ry havana asandratra an'Andriamanitra ry hava malala. Izany hoe ny fanetsetena ry havana dia zavatra tena hoe ny fatsapanao any amin'ny tenanao any izay farany kely ny hoe ny fatsapanao ny farany lalina ao anatinao any ny fahakelezany ry havana. Dia ny fanetsetena koa ry havana malala dia olona tsotra ry havana malala. Dia ny fanetsetena koa ry havana malala dia ny fahitanao ny tenanao tena hoe olona mitovy amin'ny olona rehetra ihany, olona solafaka ihany, olona mety hoe manjitany dia mety hoe ho lavo ihany. Izany hoe ny fanekenao izany zavatra izany ry havana dia tena hoe fanetsetena ry havana. Amen. Dia ny olona manetsy tena koa ry havana dia olona tsy miavonavina. Ny olona manetsy tena ry havana izay tian Jesosy tenenina dia olona tsy mirehare. Izany rehetra izany ry havana dia ny fanetsetena ry havana. Indrindra koa ry havana ny olona manetsy tena ry hava malala dia hitantsika fa olona miankina amin'Andriamanitra. Izany hoe ny fiankinantsika amin'Andriamanitra izany hoe atsika tsy mahavita tena raha tsisy an'Andriamanitra ry havana. Dia tena hoe fanetsetena ry havana. Ny olona manetsy tena ry havana dia tena hoe matsapa izy fa tena hoe raha tsisy an'Andriamanitra dia tena hoe tsisy vanina ny fiainana. Izany hoe atsika manaiky fa Andriamanitra dia tena hoe ambony noho itsika dia izany ry havana malala dia fanetsetena koa ry havana. Dia ny fanetsetena koa ry hava malala dia olona miankoka eo anaty an'Andriamanitra ry havana, mandohalika eo anaty an'Andriamanitra ry havana, manaikitsika fa hoe tena hoe diso tamin'ny fiainana, tena hoe nanototsika ary Andriamanitra reriany ry hava malala no ivavahantsika ry havana. Izany rehetra izany ry hava malala dia fanetsetena tena hoe eo anaty an'Andriamanitra ry havana. Amen. Inona ary ny hava malala ny fomba ataontsika amin'izany fanetsetena izany ry havana. Dia ny fomba ry hava malala izany hoe ampiasainy eo anaty an'Andriamanitra ry havana dia amin'ny alalan'ny fahanginana izay hoe eo anaty an'ny fahavalonao, eo amin'ny fahanginana manoloana ny mahazao ianao, izany hoe amin'ny statuinao. Indraika ry havana manko tsika dia tena hoe mila hoe aseho, mila hoe ohatra hoe ianao izany ohatra hoe mpiasa ohatra hoe chef ianao na hoe directeur ianao dia mila hoe na dia hoe ny olona tsy miara-miasa aminao fa ohatra hoe olona ivelany ihany ohatra dia mila miseho ianao hoe izao ny directeur. Tsy ry havana ny fanetsetena ry havana dia mila hoe ny fahanginanao amin'izany statuinao izany. Ohatra koa ianao ry havana ohatra hoe ianao efa zatra mikomandy ao amin'ny olona miara-miasa aminao io satria ianao ny chef. Dia rehefa ohatra ianao hoe mandeha mamonjy hoe resaka-pianakaviana, resaka fisakafoana amin'ny fianakaviana na hoe resaka hoe fiangonana
fiangonana ry havana ohatra ny ianao hoe efa tao ianao rehefa ao amin'io fiarahamonina ianao na ohatra ny hoe ao amin'ny mpiangonana ianao dia efa tsy misy tatrianao intsony ry havana no jerevana ry havana fa mitovy amin'ny olona rehetra ianao. Izany hoe fitovitsika amin'ny olona rehetra ry hava malala dia fanetseteny izany ry havana. Tsy mila miseho ianao ry havana rehefa hoe any amin'ny masefo ianao dia any ianao mikomanty ny olona izay miara-miasa aminao ry havana. Fa rehefa ohatra kosa ianao ohatra ny hoe ao amin'ny fiarahamonina ianao na ao am-piangonana ianao dia hafa koa ny anjara asanao ry hava malala. Dia izay ny atao hoe fanetsetena ry hava malala. Amen. Izany zavatra rehetra izany ry havana dia zavatra tena hoe fanetsetena eo anatin'Andriamanitra ry hava malala. Amen. Andeha jerevantsika ry havana ao amin'ny ohabolana toko 7:20 ny firerehan'ny ny olona mialohan'ny fahasimbana fa ny fanetsetena kosa mialohan'ny voninahitra. Amen. Izany hoe tsika ry havana ny firerehana ry havana malala dia tena tsy zavatra tena tsy mety eo anatin'Andriamanitra ry havana. Izany hoe manimba ry hava malala. Fa tsika kosa ry hava malala rehefa hoe amin'ny fanetsetena ry havana dia voninahitra eo anatin'Andriamanitra ry havana. Asandratr'Andriamanitra ry havana. Amen. Izany fanetsetena izany ry hava malala dia tena hoe ilaina eo amintsika zanak'Andriamanitra ry havana. Mino sy manantena sika ry havana fa tsika zanak'Andriamanitra eto ry havana dia tena hoe miaina amin'izany fanetsetena izany ry havana fa tena zavatra tena ilaintsika eo amin'ny fiainantsika, indrindra fanapotsika n'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra ry hava malala. Indraindray moa tsika ry hava malala dia tena hoe mihevitra fa hoe ny fanetsetena dia hoe fanambanintena. Tsy ry havana matahotra izany ianao ry hava malala fa rehefa manetsetena ianao dia ohatra ny hoe manambany tena. Tsy ry havana. Tsika ry hava malala ny fanambanintena dia tsy mitovy misy ny fanambanintena ohatra ny hoe izaho tena ratsy misy zany hoe ny zavatra izay ataoko dia tena tsy mety izany fanambanintena ry havana. Fa ny fanantenatena kosa ry havana dia voninahitra eo anatin'Andriamanitra, sandratra n'Andriamanitra ry hava malala. Satria tsika izany tena hoe matsapatsika fa tsy mahavita tena tsika, matsapatsika fa tsika mila olona. Ary hoe indraindray koa mifanetsetena ry hava malala dia tena hoe ny fanetsetena koa ry hava malala dia hoe ny mifanginanao eo amin'ny fahavalonao. Izany hoe amin'ny maha olombelona tsika dia tena hoe mafy izany hoe ahoana moa ny angina eo anolohan'ny fahavalonao. Fa eo amin'Andriamanitra ry hava malala dia tena hoe zava-dehibe izany. Amen. Ilaina ny fanginana ry hava malala. Tsy voatery tsika ry hava malala hoe mangina dia diso ry havana. Tsia, ny fanetsetena ry havana dia tena mila n'izany fanginana izany. Na eo amin'ny stationao kosa dia tena hoe ilaina izany fanginana izany. Tsy voatery ianao hoe misehoseho eo amin'ny olona rehetra. Ny firerehana izany ry havana. Tsy voatery ianao hoe zaho ohatr'izao indray koa ny firerehana ry havana rehefa tena diso tafahoatra, rehefa tsy ao amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa hoe misy zavatra ataontsika na fananantsika ka roa hoe tsika irerehana dia tsy sitrapon'Andriamanitra izany ry hava malala dia fanandratan-tena ny anaran'izany ry havana fa tsy fanetsetena. Dia indraindray koa tsika ry hava malala dia tena hoe mahatsiaro koa izaho tsy te ho diso, izaho tsy mahay miara amin'ny olona. Izany koa ry hava malala dia tsy mety eo anatin'Andriamanitra. Dia ny fanetsetena ry havana dia mila zavatra rehetra, izany hoe ny fanginanao, ny fahaizanao manakina amin'i Jesosy. Fa tsika ry havana tsy mahavita tena tsika raha tsisy an'Andriamanitra. Jerevintsika nge Jesosy tena hoe nampiseho ny fanetsetena izy ry havana. Tena nanetsetena Jesosy ry havana. Raha teo amin'ny ady fijaliana nge Jesosy ry hava malala dia nanetsetena ho antsika ry havana. Zanak'Andriamanitra ilay tokana izy ry hava malala. Tsy voatery izy hoe andeha hamonjy antsika ry havana malala satria izy zanak'Andriamanitra ilay tokana dia tena manana ny pouvoir rehetra Jesosy ry havana izay taony hoe tsy hanomboana anazy amin'ny azy fijaliana io. Tsy ry havana tena hoe naneho ny fanetsetena ny Jesosy ry hava malala na hamonjentsika ry hava malala dia mihitsy fa tsika koa ry hava malala dia tena hoe anakan'izany hoe Andriamanitsika izany ry havana. Jesosy koa nga ry hava malala ka rehefa nanasa ny tongotra ny mpianatra n'izy ry hava malala dia tena hoe fanetsetena tena nasehony Jesosy amintsika koa izany ry hava malala. Ahoana moa Jesosy ry hava malala nanasa ny tongotra ny mpianatra?
iny ry havana tena hoe fanetsetena teo ao anatin'ny tena nasehony Jesosy teo amin'ireo mpianany ao antsika koa ry hava-malala. Haleloia. Ka mino za ry hava-malala fa tsika zanak'Andriamanitra koa ry hava-malala izay tena hoe anomboka ny any tsika raha tena mbola matsapa ao anatinao ao ka tsy mbola manana n'izany fanetseteny izany ry havana dia mino za ry hava-malala fa manomboka ny any ianao dia iova ry havana dia hoe anetsi-tena ary tena hoe anetsi-tena iankina amin'ny Jesosy ry havana malala, iankina amin'Andriamanitra andohalika eo anatrehany ry hava-malala ary manaiky hoe zaho dia mifona za Andriamanitra rainay io satria tena hoe nanota za zany ny fanetsetena ry hava-malala. Misy manan-tena za ry hava-malala fa zany teny kely zany izay nentiko taminareo zany ry havana dia tena hoe na tena nandresy ny fotsika tsiraray avy ary tena hoe niditra tao anatin'ny saina mampanaytsika ry havana ary tena hoe manomboka ny any dia tena hoe iovatsika ka izay mbola tsy manana zany fanetsetena zany ry havana tena hoe andeha iova andeha anetsi-tena manomboka androany ry havana fa tsika zanak'Andriamanitra izay efa nivoafitiny ry havana dia mila zany fanetsetena zany amin'ny rehetra izay iainantsika tena hoe tsy ho rerantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ry havana fa Jesosy Kristy momba antsika ary izany hoe fanetsetena zany ry havana dia tena ny olona manana fanetsetena dia olona matahotra an'Andriamanitra dia olona tena hoe mahazo voninahitra eo anatin'Andriamanitra na eo amin'ny fiainantsika ry havana ka manomboka ny any ry havana dia misina ny fanetsetena ry havana tafio ny fanetsetena ry havana fa tena ho hitanao ny fiainanao ry havana miaraka amin'Andriamanitra dia tena mino za ry hava-malala fa tena hoe voaraintsika izany hafatra zany dia haleloia. Amen. Dia mankasitraka hatrany pastera nanome fitenenana. Amen. Haleloia. Amen. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika kadaka tao anatin'izay fizarana an'izay toriteny izay. Andriamanitra manankaram-pahasoavana ane hamaly fitianao mitombositra dia mitombofa soavana hatrany ranam-bavikadaka dia mahereza foana. Haleloia. Mahereza foana amin'ny asan'ny tompo dia fanatera amin'ny ankonanao Andriamanitra maly fity. Haleloia. Mahafinaritra be io tenin'Andriamanitra io ary io nojerentsika androany. Mateo 7:20 andininy 12 moa no tenen'ny ranam-bavikadaka. Misaotra anareo rehetra mankasitraka azy fa zava-dehibe ny fankasitrahana izay ataonareo mampahiry-andry zareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo. Haleloia. Resaka fanetretentsika androany. Mateo 7:20 amin'ny Jesosy manao hoe fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Iza moa ry havana ilay hoe raha hoe hahetry sy ilay hoe hasandratra, misy tanana zany mampietry dia misy tanana mampisandratra, tanan'Andriamanitra io. Raha vao ohatra zany ny olona izy ihany manandratra ny tenany dia ny tanan'Andriamanitra no mampietry azy, ary raha izy ihany koa mampietry ny tenany dia ny tanan'Andriamanitra kosa no manandratra azy. Vakitsika manomboka amin'ny 1 teny hoe ny soramany dia nilazany Jesosy ny faharatsian'ny mpanorandalana sy ny fariseo. 1 amin'ny Mateo 7:20 ary tamin'izany andro zany dia niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianatra Jesosy raha hoe eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanorandalana sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy fa tsy manao. Eny mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingana izany eo amin'ny soroky ny olona nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny rantsan-tanany anankiray azy. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavetany somotra viaviny ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary ataon'ny olona hoe raby ô. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby ô fa ray ihany mba mianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo fa ray ihany ny rainareo izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo fa iray ihany no mpitarika anareo dia Kristy fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo. Fa izay manandrantena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra.
mino aho fa ianareo amin'ny groupe zay maharesy dia mahatsapa amin'izay ao aorian'ny teteny hoe inona ny antony ao anatin'ny fitsipika anatintsika ao anatin'ny fitariana anareo ao anatin'ny fitaizana anareo fa tsy fitariana moa dia zahana mihitsy tsy misy aminareo ity sefona ty izy ary ao amin'ny groupe ary dia matetika miteny foana hoe tsy mpitarika akory fa mpanetana ny groupe fa miezaka foana miala amin'izay teny satria dia io ny antony hozy izy Jesosy hoe aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo zao zany manomboka androany aza manaiky atao hoe mpitarika ianareo fa raha ihany ny mpitarika dia Jesosy Kristy zareo zay miteny foza mantsara hoe tsy tiako any miteny hoe mpitarika foza hoe iza le mpanetana dia ny mpanetsiketsika eo anatin'ny groupe. Alleluia. Ary ozy ny tena Andriamanitra aza misy aza manao hoe aza milaza olona ety an-tany ho rainareo mialatsiny amin'ny fiangonana katolika zany fa tena tsy azo atao mihitsy zany miteny hoe mpamparay masina sady ataonareo hoe masina nefa ny ray ny masina dia Jehova Andriamanitra ary ray koa ny anankiray dia Jehova ray zany hoe tsy dia mahatsara antsika ilay miantso hoe dada papa fitondra tena amin'ny mpitarika misy anarana efa nataon'Andriamanitra pasteur zany tena anarana mpiandry zany berger mpiandry misy anarana maro nge efa nataon'Andriamanitra ho an'ny mpitondra fivavahany fa tsy mety amintsika amin'izany miantso olombelona zany hoe raitsika hoe ray hoe dada papa ray ara-panahy fa tsy mahatonga fietrena eo amin'ilay olo zany fa manandratra andreo ary tsy mety ny mpanorandavana sy ny fariseo dia niezaka mipetraka eo amin'ny toerana fipetrahana Mosesy nefany dia tena araka ny fiteny frantsay tsy ala hauteurany Mosesy mihitsy tena tsy mendrika hipetraka eo amin'ny fitoerana Mosesy ny seza fipetrahana Mosesy na ny mpanorandavana na ny fariseo zao ny antony i Mosesy rehefa nitondra ny zanak'Israely dia nanery teny izy ary Mosesy dia izay niainany zanak'Israely dia niainany nandeha tongotra ny zanak'Israely dia nandeha tongotra tsy mbola nybataina zany Mosesy hoe nentina amin'ny seza fiandrianana ohatra ilay pasitera ao Madagasikara iny tena misy an'ilay olona reny zany zao tena farak'izay fahavalon'ny filazantsara zany le misy olona hoe mpitondra fivavahana dia lanjalanjaina amin'ny seza fa ny tenin'Andriamanitra dia tena miteny mihitsy manao hoe oka ianareo aiza ilay izy teo piralahy ihany nareo izy ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby fa raha ihany mpampianatra anareo ary ianareo ireo dia piralahy avokoa tsy fanetretena zany manaiky antsoina hoe tena grand na za zany tsy mba resy lahatra mihitsy amin'ireny hoe io misy lehilahy antsointsika ho vahintsika eto ny lehilahy lehibe an'Andriamanitra tena tsy fanetretena zany Jesosy tena mampianatra antsika mihitsy ny mpanorandalàna sy ny fariseo dia zao ny zavatra ataony rehefa eny amin'ny fety izy voalohany indrindra aloha tia mandeha fanasana be zareo dia rehefa mandeha fanasana izy dia fipetrahana farak'izay ny alony anazy no hipetrahana mba hitan'ny olona mba ho azotson'ny olona mba ho terateran'ny olona ary reny zareo dia ataony lehibe ny filakitera iny zany filakitera tsy trakitera akory zany filakitera zany kitapo kely hoditra karekare kely misy ny didin'Andriamanitra ao anatiny vita amin'ny cuir zany izy io ohatry ny zavatra karekare kely ohatry ny porte-monnaie kely ohatry zao dia misy tadiny dia matetika izy io afatotra eto amin'ny loha na afatotra ety amin'ny tanana na mikorozaroza ety amin'ny vozona entina ilazana fa olona mpitandrina lalàna zany ny fataon'ny fariseo taloha mba hahafantaran'ny olona fa mendrika jaina dia hoy Jesosy ataony ngeza mihitsy ny filakiterany didin'Andriamanitra ny hitondrany mpisorona ny filakiterany
faneniny ny fariseo sy ny mpanoratorana raha tokony ohatr' izay ny angezany dia ataony ngeza be ny azy mba ho hitan'ny olona, ataony flaky tena ohatry ny saky bananina mihitsy ny angezany ngambany. Misy olona tena marary ny voninahitra io. Misy mpiara-miasa aminay zay fa tantariko anareo fa mampime na ny patron ary mime azy samy manao carte de visite zany zay dia zay moa zany commercial ny asanay dia mazomazo soratany hoe rendre compte salama ohatra hoe délégué commercial na responsable commercial na assistant commercial zay no anatin'ny carte de visite nay. Fa ny anazy rehefa mampanao an'ilay carte de visite izy dia préciser mi ampiny kely ampy hoe supérieur ny anahako, atao hoe cadre commercial supérieur anaty carte le zay mitovy asa daholo zay, mitovy asa samy mpivarotra tomobile, mpivarotra pneu, mpivarotra dia nenay tonga dia zay ny ampahatarana hoe commercial fotsiny dia ampy. Ny ary misy fotoana mampanao na nenay tamin'ireo dia misotro hoe commercial dia misy anarana dia numéro 1 dia ampy zay fantatriny hoe mpivarotra. Fa izy tsy manaiky mihitsy, tsy mety aminy mihitsy ny atao tsotsotra. Ambany aho izy atao hoe cadre supérieur commercial. Misy olona mararina izany mihitsy ary aretina le izy, aretina. Tsy te havankely zavatra io tiako tenenana hoe aretina zay. Androany tsika tena hoahitsy ny tenany Jesosy ny teny reto izy reto fariseo sy mpanoratorana reto tia mandeha fanasana dia mandeha mipetraka eny amin'ny fitoerana eny aloha eo amin'ny fipetrahana roa amin'ny fanasana sy eo amin'ny sinagoga mba ho arabain'ny olona. Nefa inona tenen'i Jesosy? Luka toko faha-efatra ambin'ny folo. Efa itsika iny any asian'i Jesosy ataontsika ary ataontsika ity rehefa mandeha fety tsika manomboka izao. Halleloia. Luka toko faha-efatra ambin'ny folo andininy fahavalo hoy Jesosy. Nareo izy raha misy makanao any amin'ny fampakaram-bady izy aza mipetraka any amin'ny fitoerana aloha. Fandrao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe mena toerany olona io, mena toerany olona io dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana riana indrindra. Ary raha misy manasanao mandehanaka mipetraha eo amin'ny fitoerana riana indrindra ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe resaka izy mantroetsy aloloha kokoa dia azo ahaja eo mason'izy rehetra miara-mipetraka mihinana ianao. Fa izy rehetra manandra tena no ahetra ary izay manindry tena no asandatra. Ozy izy zany ny tenin'Andriamanitra, ozy Jesosy. Alentsika izay tenenin' Jesosy ny ataontsika rehefa mandeha fety tsika. Ny fariseo mpanoratorana tia mipetraka eo aloha dia miandra-petraka mihitsy dia tia hitan'ny olona. Fa ozy Jesosy aza manao an'izany. Nen'i Jesosy dia izao aleo ianao tonga dia aza mipetraka eo aloha. Raha mipetraka eo aloha ka tonga no lehibe noho ianao sy manan-kaja noho ianao dia ho asorina eo ianao ho hitan'ny olona na nesorana anao. Fa aleo tonga dia manaja tena mipetraka any ariana. Fa raha ohatra kosa ianao mipetraka any ariana no misy mahita hoe tsy tokony ihany ny plasinao andahoanao eto aloha dia ho hitanao izy Jesosy fa hisandratra kokoa ianao eo anatrehany tafavoninahitra kokoa ianao hoe tarihanao nipetraka fa ny olona no manandratra anao eny aloha fa tsy ianao no hipetraka eny aloha. Halleloia. Ry havana tsy mahasoa antsika ny firehariana. Aleo maniry tena fa zay no sitrapon'Andriamanitra. Ozy kely hoe ten'Andriamanitra tao amin'ny obolana nivakitsika teo obolana 18:12 teo manao hoe obolana 18:12 ny fireharian'ny fon'ny olona meloan'ny fahasimbana fa ny fanitretena kosa meloan'ny voninahitra. Raha vao olona zany izy no mirehirebe reny dia tadidio fa iny ny fiandohan'ny fahasimbana. Fa raha mifanetretena kosa iny ny fiarovavan'ny voninahitra.
endrika roa samihafa ngeza to dia mifanohatra ny hitantsika anatin'ny baiboly. Ny endrika entin'ilay Fréariana dia le vaovakitsika tamin'ny sabatsika namaky an'iny ny bokin'ny Ezekela. Ezekela 20:20 andininy faharoa. Hoy ny ten'Andriamanitra ry zanak'olona lazao amin'ny mpanjaka ny Tiro hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, satria miavonavina ny fonao ka ho ianao mba Andriamanitra koa. Mety amin'ny anankiray fipetrahan'Andriamanitra ny ipetrahako dia eto ampovoan'ny ranomasina. Nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona ka dia nataonao toy ny fon'Andriamanitra zany ny fonao. Inona ny endriky ny devoly? Ny devoly Losifera tena tonga dia izy mihitsy ny nanara-tena hoe ary za eto amin'ny fipetrahan'Andriamanitra, zako nge mba Andriamanitra ozy izy, zako nge mba Andriamanitra. Iza no teny azy fa Andriamanitra izy fa nahitsin'Andriamanitra sy olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra. Hitanao zay le zava-dozy zay. Ianao manara-tena Andriamanitra fa Jehovah tena tsy Andriamanitra ianao ka olombelona ianao. Ary Jesosy mba manao ahoana? Efa jerentsika hoe inona ny fihetsiky Jesosy izay mifanohatra tanteraka amin'izany. Matio 7:20. Matio 7:20 ambadika kely eo. Rehefa nentina teo amin'ny Pilato Jesosy. Matio 7:20 andininy 20. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny gouvernoura. Ary ny gouvernoura nanontany azy ka hoe ianao va mpanjaka ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy voalazanao. Ary napaka ny loha misorona tamba amin'ny olona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy tsy renao fa zany zavatra rehetra ampangalanao zany? Fa tsy namaly izy na dia indray mavakory azy dia gaga indrindra ny gouvernoura. Inona nataon'i Jesosy teto? Gouvernoura zao ny manontany. Ozy ny gouvernoura fa tsy filoha-pokotany. Reny ny gouvernoura ny feo efa nandeha amam-bolana amataonany nahitra ny 3 taona fa misy lelany ny antson'ny olona azy dia mpanjaka ny Jiosy. Tonga teo alohan'ny gouvernoura amin'izay. Ny gouvernoura tsy mino azy hoe mpanjaka ny Jiosy. Raha jerenao tantara dia rehefa aorianao nasian'ny gouvernoura io soratra tamin'ny fiteny 4 samihafa hoe Jesosy Kristy mpanjaka ny Jiosy, ny azo fijalian'i Jesosy. Le gouvernoura zany tena mahafantatra fa Jesosy mpanjaka ny Jiosy. Tsy mila manao enquête tsony izy fa tena fantany fa manoloana azy mpanjaka ny Jiosy fa manontany izy tia ny lobava Jesosy. Ianao tokoa fa mpanjaka ny Jiosy ozy izy. Raha i Losifera io tsy nanontany kory ny izy tety Pilato. Voatonga dia vanteny. Zako nge mba mpanjaka e. Ianao gouvernoura za nge mpanjaka tsy mahalala nga io. Raha Losifera ny teo ianao tokoa fa mpanjaka ny Jiosy. Tonga dia hoy Losifera avereny tsara hoe fantaninao. Manontany basy amin'ny anglisy za dia tsy fantatrao fa mpanjaka. Mba jereo ny tantarany rehetra. Manomboka tany amin'ny Davida dia jereo ny tetiarana. Misy olona marary ny tetiarana io. Sa fantatra olona. Rehefa tonga ao an-tranony ianao na iresaka iny ianao resaka iny dia tetiarana aloha ny asehony ianao. Ity ny tetiaranay avy any amin'ny mpanjaka ihany dia ity andrinany ihany ity zaty. Misy olona marary ny tetiarana. Fa raha Losifera io ianao tokoa mpanjaka ny Jiosy. Azafady mba eto ny boky misy ny tetiarana. Fofoko aminao. Za ve dia tsy fantatra hoe mpanjaka? Dia mbola anontanianao ihany hoe za ve mpanjaka? Ianao Jesosy eo Ozy izy Pilato ianao mpanjaka ny Jiosy neka tsy teny Jesosy. Efa malaina hiteny mihitsy nge Jesosy io rabany. Tsofa tsy teny Jesosy. Voalazanao. Voalazanao. Tsy hoe tsy namarika zao izy za mpanjaka ny Jiosy. Voalazanao izy izy. Teny aminao
mila miteny hoe jesosy za mpanjakany jiosy nefa jesosy tena mpanjakany jiosy tsy mila miteny izy. 19 tsy namaly izy, tsy namaly azy izy na de nyray mbava kory azy de gaga ny talanjona. Inona na talanjona ny olona, inona na gaga ny gouvernora, lay tsy fitenenan'i Jesosy. Fanetretena ngezabe zany. Ary zay fanetretenan'i Jesosy zay, io le volazan'ny obolana milohan'ny fisandratana io, milohan'ny voninahitra. Asan'ny apôstôly toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa ina nefa rahan'ny olona tsy netiny teny. Asan'ny apôstôly toko faharoa 14 izany Jesosy zany de efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany zay rehetra. 14 rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanamasina zay fanankasainy de efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Hitanareo natsangana tamin'ny maty Jesosy de ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny nanandratra azy. Tsy mila nanandra tena Jesosy. Ary Jesosy tsy mila nampafantatra ny Pilato fa izy mpanjakan'ny Jiosy. Ozy fotsiny Jesosy miandraso sy ny afaka 3 andro de hitanao haleloia. Tsika hoa tsy manan-javatra Jesosy tsy manan-javatra ho porofonina tsony. Fanetreteny zany ravana. Fanetreteny zany. Amen. Fanetreteny zany. Ary raha misy tompony fanetretena tao amin'ny Baiboly, Jesosy. Jesosy ngiravana any amin'ny Jaona 13:15 nanasa ny tongotra sy ny mpianatra. Eritreretinareo mpanjakany Jiosy manasa ny tongotra sy ny mpanjonjony kely, mpanaratorato kely, olona bokany trosa, olona maimbomaimbo trondro kely sy mpamoretra kely, ry mpianatra rehetra ny sasahan'i Jesosy. Mitonga. Amin'ny Pasika manareo izay ho avy aty dia ifanasa tongotra ohatrany tamin'ny Pasika teo tsika. Ny programantsika manomboka aloha nareo izay ho aty amin'ny Pasika azatara ny après-midi mihitsy nareo de fa alainay mivady ny amin'ny garan'ny Provins. Zay mahatata moa de hotsiraina aty amin'ny garan'ny Romilly-sur-Seine. Alléluia. Ety amin'ny garan'ny Romilly samy eo amin'ny gare de l'Est nareo miainga. Fa ho an'izay te mba ho tahiny tompo arabova mitsitsy de eo amin'ny gare de l'Est nareo mandray train mandeha Provins. De jereo fa misy olona efa hiaraka aminareo ry Ranabaviaina, ry Iza. 5 € de tonga ao Provins de eo nareo ny alainay 45 km miala ny traminay io. De alainay mivady amin'ny tomobus amin'ny tondro izay mivady maka anareo mitondra tôbila 7 place roa zay raha mbola miampy ary misy olona namana ty afaka mampitondrana tôbila 7 place fahatelo na 20 ary zany tsika ny tonga alainay ny mety. Raha mahatatanareo de mandeha amin'ilay train makatia mandeha makatia 3 de miala eo amin'ny area alohan'ny farany tanàna atao hoe Romilly-sur-Seine. Io ny alanareo 20 km miala eo ny tanàna misy anay. Manomboka aloha be ny fandaratsika amin'io. Manomboka aloha be ny fandaratsika amin'io fandraisana fanasan'ny tompo ny lasa aloha. Fa manomboka ny fotoam-bavaka, amin'ny fotoam-bavaka tonga de fandraisana fanasan'ny tompo. De manaraka ao aorianan'izay ny programa rehetra, ny toriteny, ny fotoam-bavaka mbola misy fiankofana sy fiderana, ny fifanasana tongotra. Alléluia. Ataontsika zany. Riavana. Zany Jesosy zany. Ary resaka fietrena. Misy mpanompon'Andriamanitra ray zay mahafinaritra be ny nanao fampianarana anankiray zay raha neritena ozy izy ianao midina foana, midina de aza asiana frein. Alléluia. Aza asiana frein io fanetretena io. Aza manitsaka frein ianao ozy izy. Fanompon'Andriamanitra zokinay tany aloha tany no manao an'izany fampianarana zany. Raha aneritena ozy izy ianao midina foana de aza asiana frein. Fa raha asiana frein de tsy mieritry tsara ianao. Nefa raha tsy asiana frein fa tena mietritra amin'ny farany ianao, midina de aza asiana frein. Fa za mitena fa tsy azo sakanana ny fisandratanao. Fa raha asianao frein fietrenao, isy frein fisandratanao. Mahafinaritra zay fampianarana zay. Alléluia, misaotra azy.
Alleloia. Izay maniry tena no masanatra, izay manandra tena no ahitra. Isika araka ny teny ranabavitsika kataka teo, tsy angeravana raha hoe miery tena mandevitra sy manetry tena tsy hoe resy. Ny apôstôly ve resy ny olona? Ahoana izy Paoly any amin'ny Korintianina voalohany, ahoana izy Paoly any amin'ny Korintianina voalohany a Korintianina voalohany a toko fa efatra andininy voalohany a andininy fahenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo fakitsika. Korintianina voalohany a toko fa efatra andininy fahenina hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo nge fakitsika anaran'i Jesosy. Hoy Paoly: anatra noho ny fiavinavonana ny Korintianina. Ary za zavatra zany rahalahy nataoko ateny ilaza azy sy Apôlôsy noho ny aminareo, mba hianaranareo aminay ny tsy oatra noho ny voasoratra, mba tsy reharehanareo ankalaza ny anankiray fa anevatevany anankiray kosa. Fa iza ny mampihoatra anao? Ary inona ny anananao izay tsy nondraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehare ohatrany tsy nandray? Efa nandray ihany ianao dia raisy fotsiny. Aza mirehare, fa raha mirehare ianao, za miteny anao raha ohatra ianao mihinana pizza be mihitsy dia ataonao live, dia tokony homenatra ianao. Fa ny fahitan'ny olona an'iny dia zao, tena zay izy vao nihinana an'iny. Azonareo hoe mahasarotra an'io resaka réseaux sociaux io? Raha misakafonareo manao live dia tadidio, fa ny fijerin'ny olona an'iny dia zao ary zay ngambonareo vao nihinana an'io zavatra io. Zavatra izy angeravana volazan'ny Baiboly daholo. Asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faharoa amby telopolo sy fahatelo amby telopolo le teo ranabavy Erika. Hoy Paoly: iza mampihoatra anareo? Ary inona ny anananao izay tsy nondraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirehare ohatrany tsy nandray? Ny tsy nandray no mirehare fa nandray e. Lalina zany teny zany fa tokony ho takantsika izany. Raha ohatra manapotra aminao za androany, manapotra sariko manao tenisy tsara tarehy be, dia tadidio fa zay vao nanana an'iny tenisy iny. Zany manomboka androany zany manana fanetretena. Manana fanetretena fa io tsy fananana fanetretena io no mampikorotana ny olona ary ananan'olona fahavalo. Toke bakitsika no tena Andriamanitra. Andiny fahavalo tsika zao: efa afa-po sady ianareo, efa manan-karena sady ianareo, efa manjaka ianareo, kanefa tsy izay itsy akory ny nazahoanareo izany. Engane ka manjaka tokoa ianareo, iarahanay sy ianareo manjaka. Fa ataoko fanasiahan'Andriamanitra ho farahidiny izay apôstôly, dia toy izay voaherika ho vonoina. Fa zay dia natao ho fizahan zao rehetra zao, na anjely na olona. Izay dia adala ny amin'ny Kristy, fa ianareo no endry amin'ny Kristy. Izay malemby, ianareo mahery, ianareo manandaza, fa zay mavomavo. Mandraka ankehitriny dia noana sy mangeteza tsy manan-kitafy raisina totondry ary tsy manana antom-ponenana izay. Ary misasatra miasa amin'ny tananay izay. Na tevatevaina izay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra, na tenenina mafy dia vomaika amin'ny moramora kosa. Fa atao fady zao tontolo izao zay dia faikan'olona rehetra mandraka ankehitriny. Io zavatra tenenin'ny Paoly io no lakile tsy hananantsika fahavalo. Fa tena teneniko anao zany. Raha ohatra anao to dia miteny amin'io lesy mahery ianao fa ny fanetretena ry havana
ananana fiadanana sy ananana filaminana, ananana fitoniana. Raha ohatra ianao tsy mety entry fa hisandratra eo anatrehan'ny olona dia tady io misy efa olona ao tsy mieritreritra ny anana fanetretena, ary tsy anaiky no ambaninao, ary isy ady tsy mety ho tapitra eo. Zany no mahatonga an'ireo olona eo amin'ny Facebook ireo mifampitabataba sy miady sy ny sisa io, samy ho teo izy, samy teo ambony, dia ny sasany apotra mihitsiny. Vao manana zavatra kely dia apotra, vidy tomobila ray dia apotra, mahazo blouson ray dia apotra. Misy ary tena manapotra ny karamany mihitsy, tehiteny hoe zao ny fiainanay. Dia inona zavatra mitranga ao ambadika ao misy olona te hanao mihoatra an'iny, dia misy ady tsy tapitra. Fa raha ohatra to dia miteny amin'ny Paoly fotsiny hoe nareo endry zay adala, nareo malemy zay malemy nareo mahery, nareo manandaza fa zay mavomavo, tonga dia mipetraka ianao, tsisy maninona anao zany intsony, tsisy maninona anao. Jeroko avombela kely aminareo za zany ry havana dia mba tena mba fiarakodia mba zavatra mba mahafinaritra anahy eo amin'ny fiainako. Efa hatramin'ny mbola kely, hatramin'ny mbola kely, mbola classe de 9e tany ampianaranay dia efa nanao takalotakalo. Tamin'izany manana karazana mahazorety, hitanareo tôbila kely reny izay mivoaka, dia tena mamay tevitany dia manana be dia be amin'ireny. Dia ny tena tiako amin'ireny le manao course. Tamin'izany nalaza le mahazorety le mety mivoha varavarana, dia ny anahy efa mbola tsisy mety mivoha dia vitana mamanay mahazorety vao mivoaka tamin'izany Fiat Regata, dia nahazo Fiat Regata vaovao be vao nividiana, vaovao anaty sachet mihitsy ny vahana. Tonga tany ampianarana misy namako nanana BMW, mety misokatra vaventy fa ratsy be fa misokatra varavarana, dia natakalo. Ao omeko any lahy ty vaovao be ty fa omeo anahy iny, satria le misokatra varavarana mantsy ny avantage rehefa manao course dia tsy mety mivadika iny fa tohana le varavarana. Dia tiako, dia niazo ratsy be, efa kikakika be, niady vaovao be, dia nomeko le izy, dia natakalo. Dia le anazy amin'izay nikikisako, dia nitsofoko amin'ny, hitanao raha maitina stylo, asiko maitso dia asiko mena dia asiko manga, dia sy ny panneau rally dia asiko numéro ana panneau rally. Dia efa tao anaty be dia hatrany dia tena mba tena hoe anisan'ny fialamboliko zany sy faliako dia resaka fiarakodia. Dia ny ahy fiarakodia tena mba mikonty amin'ny fiainako mihitsy hoe mba tia mitondra tômobila tsara, tia manana tômobila tsara. Dia za rehefa niditra niasa amin'ny fiasanako io dia nanana tômobila efa nananako hatramin'izay za. Bedy be mihitsy nanakalo an'le izy ozy nareo, bedy mamanay, satria n'le olona efa ratsy be ny ariko, tsara be, vaovao, dia bedy be dia naverina le afera nalahelo mihitsy tamin'izay. Tonga avy mamanay tany ampianarana, iza naka tômobila kely anao? Averina le izy ka, averina fa tsy mety mihitsy, dia naverina le afera tamin'izay. Takalo. Tonga tao ampiasananay ampiasako amin'izao zany tiako tenenina. Dia za manana tômobila 4x4 zay. Rehefa niditra niasa tao dia ratsy fijerijery anahy daholo ny olona, satria misy olona anankiray zay ao ampiasananay efa tany Madagasikara. Dia sahirana foana isaky ny eo izy ao mason'ny olona rehetra, ahoana raha ny amin'ny firenenareo, tena mahantra ny firenenareo, za efa tany ozy izy, efa tany efa nikaramany aminareo ngery nady tena firy euro moa izy tsy amin'ny 50 euro koa ingeo izy nikaramanareo ray volana ny ambany indrindra. Dia mitodika tao ny olona mahita an'izany hoe arado zany olona mahantra velona ny tonga aty mizesy tamin'ny 4x4. Tareo le problème tantaray isaky ny eo zay mpiara-miasa amin'izay izy tena gêné mihitsy dia rato mahafinaritra ny Madagasikara amin'ilay raha vita tao rado ro mazava tsara fa zao izy izy mahantra be mihitsy tantaray ny olona avy mahantra be ny amitrareo izy izy tena mahantra be mihitsy izy fa 1 euro izy nikaraman'ireo isan'andro, mikarama mafy be minosika posy dia mahazo 1 euro. Zany tena manomboky tena eo akaikiny hoe dia fijerin'ny olona anao zany hoe any amin'ny tany mahantra be anao dia tonga ty anao mangoro-karena. Ohatra izany hoe za manana 4x4 mba tsara ihany ny tômobilako, ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa tsy hoe dia efa manandra tena indray fa zay kosa mba tiako ilay izy. Hafa fijery, dia jerinareo dia nitondra an'izay tômobila izay foana ahako. Dia avy eo ilay izy natakaloko dia mbola tsaratsara kokoa noho ilay teo indray ny azoko. Dia nisy namana amin'izay niditra niasa, niditra lasa mpiara-miasa amiko zany dia mitovy asa amiko. Dia izy namana tômobila kely kapokapoka kely izay.
dia izy foana ny alelovan'ny olona izy ohatrany hoe anaovan'olona ohatrany hoe titian'ny olona ohatra hoe mampalahelo kely hoe vazaha ve dia iny tômôbila fa ny rado ary iny tômôbila dia ohatrany sorosorena ny olona mahita anao, sorosorena ny olona hoe fa inona manao inona zany tsika ny mahatonga ny karama tsika nefa nitovy ihany ohatr'izay azonareo izy tonga amin'izay ny fotoana lafo io tômôbila io tômôbiliko zany dia tômôbila tsotsotra kely izay amin'izay netiko miasa zao nanomboka tamin'io lasa zany efa nahazo solony fa le solony mbola tsara n'olona teo indray ho an'Andriamanitra ny voninahitra tômôbila efa mba niriko hatramin'izay fa zao tsy netiko miasa tsony zay fa le tômôbila tsotsotra kely amin'izay netiko dia inona zavatra mitranga tondra le tômôbila tsotsotra amin'izay lasa ohatrany tian'ny olona zany hitanao ohatrany hoe lasa mampalahelohelon'ny olona ianao hoe nole teo zao zany ny zavatra lesona tsy maninona nadala zavatra tsotsotra raha zay ny anananao fiadanana raha zay ny anananao filaminana ao fiarahamonina raha zay ny ananana ahitanao fity tsy maninona zany avy amin'izay le namako tavile tamin'ity taon'ity nanomboka tamin'ny janvier teo nividy tômôbila vaovao le atao traite reny kefokefoka kely izy dia ohatra hoe tonga ampiasana dia le alefa mafy be mihitsy le tômôbila vaovao mijanona mafy be akaiky tômôbilako dia za miarahaba anazy ohatra dia mody tsy mahita kely dia atao hoe fafafafana kely za amin'ny meme kely fotsiny satria zao le tômôbiliny vaovao io nividiny vaovao an'Andriamanitra ao voninahitra mitovy vidy amin'le tômôbiliko occasion amin'izao fa le anaty tsy etiko miasa etiko rehefa inona le izy netiko rehefa mba miaraka izay mianakavy kely rehefa weekend rehefa lahady marina mbola matorina izy dia mandeha miantsena mofo maraina sy mandeha miantsena manao korsa kely maraina lahady marina iny mitondra an'le izy tsisy mahita tsony tsisy mialina tsisy tezitra amiko any ampiasana tômôbila tsotsotra kely netiko tena hitako tena mipasy ny courant tena hitako tena tsisy tezitezitra aminao zany mampalahelohelin'ny olona ianao rehefa tsy hitanao itenin'ny paoly io lakle ianao zany vao eo anatin'ny fiarahamonina dia teneniny olona nareo mahery fa zay malemy fa raha ianao no miezaka anao hoe za tena tsisy ohatranahy dia tady idio fa ikendry anao daholo ny olona ary zany vokatry ny fanetretena fa akoatran'izany rehetrarehetra zany ny sitraka azonao amin'Andriamanitra raha ianao maneritena ny tanan'Andriamanitra mihitsy manandratra anao ary efa tanan'Andriamanitra manandratra anao dia tsisy azo atao aminao fa raha tanan'Andriamanitra koa manetry anao niny nataonao dia ho afa-baraky ianao dia ho hitan'ny olona ny amondrananao avy eo aloha ka ny ariana fa zao ny devoly zany nataony Losifera zakony mba Andriamanitra ozy izy tany amin'ilay Ezekila teo izy zany mba mipetraka teo akaikin'Andriamanitra dia tsy niteny izy hoe zako akaiky an'Andriamanitra na zako mpanompon'Andriamanitra akaiky fa tonga dia zao ny teny hoe zako mba Andriamanitra niseho ambony noho ny anjely rehetrarehetra tao an-danitra tao amin'izay Losifera dia inona ny vokany nahetrin'Andriamanitra ny fiandohan'ny ny fietrena dia ny fireharehana ny fianjerany ny fiandohan'ny fianjerany Losifera taty tany dia ny fireharehana teo akaikin'Andriamanitra ny teny nanao fa izy koa Andriamanitra fa le natonga ny tanan'Andriamanitra nanandratra an'i Jesosy amin'izay tao amin'ilay asan'ny apôstôly toko faharoa teo Jesosy tena nanetry ny tenany ao an-danitra ohatra any amin'ny fiainantsika tsisy tsy malala fa Jesosy mpanjaka tsisy tsy malala fa Jesosy Andriamanitra tsisy tsy malala fa Jesosy le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka fa tetỳ tany Jesosy ny nohan'ny olona no nohaniny indray mandeha Jesosy mba anao izy hitaingina borika ahako nefa Jesosy ry havako ilaina ny fanetretena ilaina ny fanetretena ary raha te ho lasa lavitra tsika miara-mandeha amin'Andriamanitra dia ilainao manana fanetretena ho tahiny tompony antsika tsirairay avy mino vavarainao izay afatra izay tapitra ny torotenitsika izay manetretena no sanatra izay manandrantena dia ho ahetra inona ary ny azonao zaraina androany inona nakasika anao tanatin'ny toroteny izay nozaraina taminao nandritra ny adiny ray teo
ino ny kantoko rado aky radio afaka miantso anao am'izao fotoan'izao a de mijara miantso ianao a de miditra mivantana ianao a de ampidirina ianao a halleloia de ampidirina mivantana ianao a de miteny ianao rehefa tonga ny anjaranao a fa izy atendrona teny 1 minitra nomenanao a izarana fahatsapana inona ary a ohatran'izao ataony tojo zao inona ary tojo a novarainao andro any a inona ny azonao zaraina inona ny azonao lazaina aminay a piaino anao ny fitenenana izao sika rehetra misorabetsaka ranavavy kataka sy pastera tamin'ny torotena fa nampahery sady nampianatra be momba ny resaka fanetsetena nany tena nakasika anaty koa le fanazavany ranavavy kataka ny resaka fanetsetena tena betsaka nazondraisina tena nakasitaka anazy de le fampianarana netiny ray aman-drenareo ara-panahy koa pastera tena nakasika be anareo manetsy tena de tsy asiana vanefa tena midina de tena midina de mientina hatramin'ny farany de tena mampirisika anetsy teny indrindra mofa ny ampy an'le teny Paoly teo tena taminay ianao ny voalohany tena torotoro fo mihitsy tena miletika ny ampolala mihitsy fa tena hoe tena fanesa tena ngeza be tena hoe manaiky hoe mavomavo malemy tena hoe tena makasika be ny toepony tena hoe angatana amin'Andriamanitra mba mety hoe tokahaka zany Jesosy amen de tany Jesosy taolontsika rehetra halleloia mankasitraka andralatojo a tanatin'izay fizarana fahatsapana zay halleloia Andriamanitra manankiray pasoavana ane a hamaly fitianao a de mitombositra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany a raha latojo mbola iantso olona hafa indray tsika halleloia izy indray ary niditra manaraka ao a tany tompondray ary a ranabavy iaina indray izaratsika fahatsapana manaraka eo a amin'ity androany ty fa tafiditra ao izy a de metsika azy avy hatrany a ny fitenenana tany tompo ary ranabavy iaina inona ary ny azonao zaraina androany a anao ny fitenenana tany to pastera dia sahitontsika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana dia mankasitraka nalalovanadako tamin'ny toriteny mampianatra sady nampahery be dia nakasika namanokana koa iny ten'Andriamanitra mihitsy hoe izay manetry tena no asandratra satria tamin'ny herinandro iny izy vatra somary nampalahelo anazy dia izy tamin'ny Jesosy hoe anetry tena Jesosy mety ny olona mety hevitra fa rehefa io fa izy hoe ianao Andriamanitra no mahita dia tena nakasika be anao hoe tsy ho velomaina ny fanetretena fa Andriamanitra no anandratra antsika dia halleloia be tamin'i Jesosy tao halleloia mankasitraka anao a tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany a zandry aina halleloia mbola misy olona hafa ihany koa ao a izara fahatsapana andao ampandrosotsika izy tsy misy sary moa mbola tsy misy sary a fa rehefa misy sary dia asiana sary ihany a zokroli a no izara fahatsapana amintsika inona ary no azo zokroli a zaraina amin'ity androany ity a anao ny fitenenana ia tahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra fahasoavan'ny tompo ao amintsika hoe izay manetry tena no asandratra dia izay manandra tena no ahetra izy ity zany ohatrany hoe fijoroana vavolombelona fa tena natsirovako zavatra be tamin'ny fiainako tany za vao tonga taty Allemagne voalohany tamin'ny 1997 tany zavatra izany dia le rafozako zany ohatran'le zavatra nytenenin'ny pastera teo hoe manambanimbany gasy dia nanambanimbany be anaky izy tamin'izany fotoana izany hoe aty aminay madio Allemagne malala fomba ny mainty ny gasy nareo any Madagasikara izy maloto dia tsy niteny mihitsy fa nalahelo be tena nalahelo tena zany hoe nalahelo dia tsy niteny dia kanjo 98 dia nisy fisehoana tao izay teo amin'ilay toerana anisanay dia misy le tompona restaurant be tabe izay zany dia iny zany tamin'ny mariazinay dia za hitany hoe nihira dia nalainy zareo ny hira dia rehefa avy eo rehefa nihira an'izay dia nisy eo gazety le izy dia misy an'le ragabivavaka ny hoe i Karla Greka izay
dia kona katolika izy io dia hitany tany gazety dia izy io mpanampy dia le mahantra any Madagasikara atao Antsirabe kay moa dia vao hitany tamin'ny gazety dia nitedaviny dia rehefa nitedaviny tamin'io fotoana io dia hitany dia nandeha tany an-trano izy dia tena nanatsaratsara be ny Madagasikara izy dia tena niteny hoe le gasy izy mahafinaritra be, tsara fanahy, malala fomba, tsy mbo miavonavona, tsy manambanimbany ny olona. Dia izay ilay rafozaka ohatran'ny hoe kesaka be izany dia tena nahiratra be mihitsy izy dia tena ohatran'ny tsy sananao ininana intsony satria zareo katolika dia le rangahy io katolika dia nameny le rangahy kado izay dia tena ohatran'ny hoe menatra be anahako izy dia hita hoe le fanetretena nataoko mihitsy izany ny tena hitako hoe namenatra azy satria izany tena nanambony tena be dia tsarotsaroko be tan'ilay tenin'ny pastera teo le hoe amin'ny ampiasana dia izay ny ohatran'ny hoe tena nakasika be anahako tamin'ilay zavatra nazo anaty taloha dia raina Jesosy fa izy dia mpamonjy tokoa. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny sokorolitsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay fizarana fahatsapana moa ny amin'ny toriteny izay entsika teo dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Alleluia. Tapitra ny fizarana fahatsapana, tsy misy olona miantso intsony tonga dia hiditra amin'ny hira fiderana ary tsika amaranana tsika ny fotoana hivavaka tsika ao amin'ny dily ity sady hivavaka ho an'ny firenena ihany koa satria ilaina vavaka ny firenena fa tsy haiko raha mba efa renareo fa mivoaka androany dia Madagasikara mahatra indrindra eran-tany. Androany izany mivoaka raha mbola tsy nahara-baovao nareo dia fatary fa izay ny vaovao mivoaka farany teo Madagasikara hono ireo olona ny mahatra indrindra maneran-tany mampalahelo izany nefa ny dia hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso aloha ny resaka izao dia raha nitatitry ny banque mondiale dia voalohany indrindra amin'ny fahantransika malagasy izao manomboka androany. Mampalahelo ihany izany satria tena alesy tsy hoe dia inony ny route nationale rehetra izao fotaka daholo mankany Antsirabe ho ny adiny 5 izao. Mampalahelo izany ny fotoana rehefa may mandroso 2024 tsika izao miverina tsy misy rano any amin'ny hôpitaly. Any amin'ny hôpitaly tsy misy rano, na rano isasana na rano hosotroana fa ny volamena mivoaka amin'ny taonina any ivelany, any Dubai. Sitrak'Andriamanitra ve izany? Tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ary mila tena mitodika amin'Andriamanitra ny mpitondra malagasy fa tena mampahantra sy mampijaly firenena. Ka ilaintsika ny vavaka amin'ny firenena fa milo an'izany daholo tsika hanao hira anankiray tsika misaotra rehetra izay nizara fahatsapana zava-dehibe tokoa ny fizaranareo an'izany fahatsapana izany. Andao hanao hira anankiray tsika dia aorian'izay tsika hivavaka avy hatrany. Tahiny tompo. Jesus,
Amen Jesosy. Misaotranao Jesosy amin'ny fatateran'ny mpandarina teto androany. Isaorana eny anarana lehibe fa avy aminao tokoa ny fotoan'androany. Raha tianao no nitantana sy niaro Andriamanitra dia tsy ho tanteraka ity fotoana ity teto androany. Efa ela nitapaka ny fandarana raha tsy noho ny fahasoavanao Jesosy malala. Ka isaorana ianao zany dia raha ny anaranao misaotra tamin'ny teny izay natoriana teto androany. Misaotra amin'ny reto mpanomponao maro be izay tonga teto androany. Engany Jesosy ny teny rehetra izay naroky ny vavanay teto androany dia nanondrahanao anay hotoriana mba hifantsika ary iraikitra tanteraka anatin'ny fon'izy ireo. Ka ny vozy anafafy dia ny teny izay nitenenina dia hamoa avy zato eny arivotsy manam-pataperana ka ho vokatra amandritry ny androm-piainanay ary ho taka ny loharano hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra betsaka Jesosy. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao ary eto Jesosy dia mivavaka manokana ho an'ireo izay mety tonga eto kanefa tsy salama. Ianao anasitrana izay rehetra tonga eto ka manana olana, ianao hamany olana. Izay rehetra tonga eto ka reraka, ianao hampatanjaka azy ireo. Izay rehetra tonga eto ka miady saina, ianao hisavo anatin'ny sainy any dia hanome azy ireo vahaolana amin'ny olana izay mety hatrehany. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay misy saotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena. Ndao mpandrosiana vavintsika Marie-Jo hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Halleluia. Mankasitraka pasteur na amin'ny fitenenana dia tahian Jesosy daholo tsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka ary tsika. Jehovahandriamanitra rainay izay any an-danitro, mbola velom-pisorana anao izay ny amin'ity fotoana androany ity satria mbola nomenao izany teny izany Jehova tena hoe mba hakasika amin'ny fonay tsirairay avy mba hanivanay ny lalakalehanay sy ny fomba fiainanay. Tena hoe misaotra anao satria amin'ny fomba ahoana tokoa moa Jehova no anandratanao ny fiainan'ny tsirairay avy raha ohatra hoe izay tsy mahay manetry teny eo anatrehanao Jehovahandriamanitra. Fa misaotra anao izay satria mbola omenao teny isanandro eto amin'ity fandaharana ity izay tsirairay avy ahafahanao manitsy ny toe-ponay, ny toe-tsainay, ny toe-panahinay, lalakalehanay sy izay rehetra mahakasika anay dia tena hoe tombontsoa lehibe ho anay izany Jesosy. Tena hoe isaoranay ianao, isaoranay ihany koa ny mpanomponao izay mitondra izany teny izany. Tena hoe mahatonga anay handinika ny fosy fanahinay tsirairay avy. Minao fa izay rehetra tonga teto ihany koa dia tena hoe nivanginao tamin'ny alalany izany teninao izany Jesosy malala. Tena hoe nanitsy ny toe-posy ny toe-panahy dia tsy mendrika teo anatrehanao. Tena hoe mamakivaky eny anaty tsoka, eny anaty taolana tokoa ny teninao Jehovahandriamanitra, maranitra tahaka ny sabatra roa lela ary tena hoe isaoranay ianao izany. Mankasitraka indrindra satria tena fitiavana lehibe ny amin'ny teny izay nizarainao tamin'ity androany ity nampaherezana anay tsirairay avy teto. Ankehitriny Jehovahandriamanitra dia mivavaka manokana ho an'ny firenenay. Tena hoe nampalahelo Jesosy na eny farany ny firenena malagasy.
tena hoe anao tokoa Jesosy tena mahita fa manana kely eo amin'izany firenena izany dia mirehare nefa manana faratapony moa dia mbola mirehare ihany koa ary mandavaka ny kely ananany sasany izany ny fiainana iainanay ao Madagasikara. Ahoana moa Jesosy malala ny tsy ampahantra ny firenenay tena hoe vavaka isan'andro izay Jehovahandriamanitra ho an'izany firenena izany mba hoe isandrata ny voninahitra ao mba hanandratana ao firenenay lavitra ny toe-pony malagasy izany. Androany izay mbola miala nenina mivavaka ho an'ny malagasy rehetrarehetra Jehova ka sy ho amin'ny fananao masina ny fony malagasy mba hanana fanetretena mba tonga anao hiditra hanandratra izany firenena izany Jesosy mba ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe izay manetry tena no asandatra Jesosy atao vita amin'ny toe-pony ny olona tsirairay avy izany hatrany amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe indrindra Andriamanitra mba hiala ny fitiavan-tena hiala ny fanandratantena hiala ny pireharehana Jesosy ao amin'izany firenena malagasy izany. Tena hoe mangataka anao Jesosy malalo bandio ny tsirairay avy ka sio amin'ny alalan'izany teninao izany mba hanana fofeny fanetretena ny olona mba hisandrata ny voninahitra ao amin'izany firenena izany tena hoe amin'izao fo Jesosy famindraponao no antenainay Jehovahandriamanitra ny famindraponao satria dia efa tafalataka ny farany lalina izany ny firenenay tena hoe farany amin'izao tontolo izao henatra ho an'ny vahoaka malagasy izany tsy hita izay ho atao tsy hita izay ho tenenina Jehova fa ny famindraponao no andrandrainay sisa ho an'izany firenena izany dia mofomemanay teny izay tsirairay avy izay nandrehan'izao teny izao Andriamanitra nizaniza mbola manana izany toe-po izany manomboka androany dia hietry akatoa izany teninao izany mba hahatonga ny fanandratana ny fiainany tsirairay avy Jesosy malalo mankasitraka ny amin'ny teny rehetra izay nomenao tamin'ity fotoanandroany ty tsy handalo fotsiny izany fa aniry avy zato hoe tsy manam-pahataperana any anatin'ny fony tsirairay avy dia nandrehan'izany teny izany tamin'ity fotoana ity dia mankasitraka indrindra tompo malalo voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andrana vavintsika Marisô tanatin'izay fizarana tamivavaka izay nentiny teto izay. Andriamanitra manakira-pahasahoana any maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasahoana hatrany hatrany dia Andriamanitra manakira-pahasahoana maro fitia anao. Ny tompontsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika raha mbola sika amin'ny roalandra Jesosy ka tahiny tompo veronana somatsara tsika rehetra dia eo anetindrentsika raha mipitso. Halleluia. Zana tsapa taiko nareo fa fetisatsiatra ty lavala mody 29 dia tapitra ny février fa tsaiko nareo raha mitovy ohatrana fa tena hitako lava ny volana janvier ty volana février ty soran'Andriamanitra fa tapitra raha pitso nefa izy ty dia vadika pejy vaovao indray tsika tongava indray raha pitso ihaino fampianarana vaovao hafa indray tsika miaraka amin'ny mpandray anjara hafa mpamia daholo tahiny tompo fa raha tsika eto mitapitra fa raha mbola teraka aminay aloha dia miditra amin'ny site web ny akiradio.radio 12345.com afahanao mianonjapeo aketo mandeha andro aman'alina misy totensaky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina sa mety tahiny tompo mahay resa daholo. Halleluia, amen.